Misy Ekena intsony ty resaka famotehana ny firenena ity fa hoentitsika eto amin'ny fandarana raha toa misy ny fanapa-kevitra mifanohitra amin'ny Tombotsoam-Bahoaka raha toa misy ny fanapa-kevitra tsy mikatsaka izay Tombotsoam-Bahoaka izay. Iresaka momba ny fitrandrana ataon'ny orinasa basy toliara amin'ny faritra Atsimo andrefana. Fitrandrana izay niteraka resa be moa teto amin'ny firenena hatramin'ny taona 2014 tany tamin'ny andron'ny toliara sainja. Nisy tamin'izany fotoana ny hetsika samihafa nataon'ireo fikambanana tao amin'ny faritra Atsimo andrefana nentina nanoherana ity fitrandrana ity ka tonga hatramin'ny fidinana an-dalambe moa zany raha tsy haivitsika. Teo ihany koa noho izay hetsika izay dia nanapa-kevitra ny fanjakana tamin'izany fotoana fa ahato ny fikarohana sy ny fitrandrana ataon'ny orinasa io. Mijana niaraka tamin'izay ihany koa ny serasera na ny fanoherana zany na ny fanohanana io tetikasa fitrandrana io. Taty aoriana ny marimarina kokoa tamin'ny taona 2024 nisy indray ny fanapahana no raisin'ny fitondrana ankehitriny tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra izay namelana ny basy toliara zany anoho ny asany eto amin'ny firenena maromaro kokoa ny amin'ny faritra Atsimo andrefana. Efa maro ihany raha ny fandarana raha antsika teto amin'ny Kolo TV FM na tamin'ny fampalalam-baovao zany na fandarana manokana ny resahana momba ity fitrandrana any amin'ny faritra Atsimo andrefana ity sy tamin'ny faritra maro samihafa fa mivoatra ny toedrarah ka izay no hitondrantsika azy atao anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany. Androany araka izany dia ifantoka amin'izay ny vahintsika ifantoka amin'izay fitrandrana misy ao amin'ny faritra Atsimo andrefana izay na izanaty zany dia ovakina sy horaisino ihany ny antso atarby amin'ny fotoana mahamety azy sy ireo vaovao misongadina ho any eto Tananarivo zany na amin'ny faritra hafa. Telo mirahalahy ny vahintsika amin'ity anio ity voalohany amin'izany kolonel Fanapera izay filohan'ny fikambanana FIMA na ny fikambanana Masikoro Arivolahy. Miarabanao ary misaotra anao nanaiky ny fanasan'ny fandarana dia ahoana ny fandehany. Ya, miarahabantsika rehetrarehetra koa mandray anay amin'izao fotoana zao hanehoanay ny hevitrinay mikasika ny basy toliara misaotra. Miaraka amin'ny eto ihany koa i Docteur Tienjany izay iresaka momba ny fiantraikan'izay fitrandrana izay eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Miarabanao ihany koa Docteur. Misaotra lay fa zay tokoa mahavy anay eto satria ilara eo aloha hatrehiko amin'ny mahadokoterahy ka ny raha ho hitako ao roa hazavango amin'ny resaky fahasalamana na tsisy fahasalamana vokatsiray avao. Fantaniko voalohany avy hatrany mikaikaika ny tanora amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fananan'asa na ho any amin'ny faritra Atsimo andrefana io na saika manerana ny nosy mihitsy. Ny orinasa misokatra tahaka itony izay hoe amorona asa aloha raha ny fampanantenana sy ny serasera mandeha satria dia ny orinasa sasany ny orinasa maro dia mikaikaika amin'izao fotoana izao ary mety hikatona vokatry ny hoe resaka herinaratra ny hetra alain'ny fanjakana sy ny endrika filambotsiary ka ny orinasa basy toliara tsy andaniny dia maneho ny fahavononany amin'izay resaka hoe anome asan'ny tanora izay te hitondra fampandrosoana. Kolonel Fanapera inona no tsy akasitrahanareo amin'ity fisokafan'ny basy toliara ity zany eo anatrehan'izay. Misaotra anao amin'le fanontaniana ary tokony hainy aby tsika rehetrarehetra zay manaraka an'izao fandahara zao. Ny zavatra tsy azony ny sasany angedy izao le conseil du ministre nampidabohana azy io tokony jerenareo hoe ino gn'antony ary le conseil des ministres mampandeha azy amin'izao fotoana zao tokony ho jerenareo koa hoe manakory ny fandehan-draha ty. Tsy mitovy raiky io, raiky maiva raiky mavesatra. Ny mavesatra tamin'le voalohany nampiantoana azy io satria tsy faly le vahoaka tany amin'ny tombotsoa zay ananany ao na scientifique aloha tsy deretsika loha satria tsy raha de mahay siansy le oloreo fa amin'le fiarahamonina ao avao tsy faly le olo tany. Ino mantony lafa tsy nifaly narobany aby trano vitany le honanao toliara sandy moa taon'izay narobany aby trano rey nakopakopany sy ny karazany niala zany toliara sandy bakeo
miboaky le izy hoe aleo raha toy ahantognotre trano zay misy antony io ka lafavy le hoe conseil des ministres amin'ny fanokafagna azy io mba nijerenareo ve le vahoaka midrikina nagnapotika an'le toerana sy ny karazany reo mba nijerenareo tany hoe avianareo mivoria izao gn'antony ampandehanatsika azy io sana zao tsy misy an'izay ny zavatra misy agny de izarazarana vola avao le olo de hoy nareo hoe zahay fa nagnazava tany mavandy nareo fa attention ianareo ka mandefa olo agny ambany vohitsy regny any misy agent secret nay io fe tsy hainareo e hitanay iaby raha ataonareo agny ambany vohitsy reo ndra fizara-dralanareo reo hitanay iaby ary zay mampalahelo amitsika fitondratsika amizao fotoana zao rehefa olo mampiseho ny heviny de samborinareo hogadranareo ka ia legny lalagna i amizao la gn'olo maneho ny heviny aseho koa gn'anao ka la misy zany olo manohitra ny base tuliara amizao fotoana zao manino tonga de samborinareo antsovo izy ka amin'ny faneo azy hoe ino koa gn'antony sakagnanao any base tuliara ty io eo amizay izy magnazava izay gn'atao hoe tany tandalagna fa tsy manahaky raha ataonao ataotsika ty ze olo mampiseho ny heviny de gadra izay tsy mety zay ity fisamborany ity moa de tsy any aminareo any amin'ny faritra atsimo andrefana ihany fa saika manerana nosy efa netiko teo ny mahakasika an'ilay tranga tany amin'ny faritra avaratra zay misy ifandraisana amin'ny raha nosy mihitsy io eto amin'ny firenena zany raha tsotsorina de ilay manao merci président ihany no tena afaka maneho hevitra ankalalahana aloha tsetsatsetsatsarotsy zay fa ho anareo amin'ny faritra atsimo andrefana zany manahoana iverenako lay arivatanko ny fantarina mahakasika n'lay bastoliara isan'ny mitsipaka ianareo manahoana ny fiatraikan'ity manahoana nisy ve lay fanadiadiana ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana aiza ho aizany mahakasika an'izay sy no fiatraikan'izay amin'ny mponina colonel fanampera tsika hanao an'io bastoliara eo ane ho simba iaby ala regny ho ripaky zay volagny le rangahy zay alegnane hoye pharmacie mariny io agny iaby ny fivelomany olo rehetrarehetra egny agny na hatramy fanafody zay na hatramy sakafo zay ka iny ve ho simbanao alegny de hilazy ia fa hoe hareninao amin'ny fire agnane misy ataotsika hoe misy tia mitiko misy balo misy ovy ho voarinareo ve rey ka nomenimeny fahatany ro lahy tsy ho voarinareo zao rey fa ho ripake igny tany igny iregny sely lamoty rey ho afaky himpony venareo hanao sely lamoty ny raha ataonareo io hazo rey magnarinay rey tatrafay rey azonareo ampony ve rey ny raha ataonareo de ambolimbolany reto kininy reto fahatany avao ingo alegny miverina ambolimboly kininy zao tsy raha hidanay ka izay antony sosiale mitenenana iazy an'izay hoe hanimba ny lahy io ary eo koa moa le resaky scientifique zahay reto tsara olo mahay an'izao scientifique harenakibony tany zao na zaho zay fanampera zao zaho professeur aho fa officier de la gendarmerie retraité koa ao koa docteur Atienjany ao koa zany sénateur George tsy misy raha hainay raha fe olo mianatsy zahay ka vakinay ze taratasy ataony le olo manapahaiza scientifique regny
Fa isan'ny resaka manodidina an'izay basy toliara sy ny fitrandrana ho atao izay ihany koa ny tontolo iainana miverimberina izay tontolo iainana izay satria misy ny faritra rovana ho ranobe. Inona marina ny zava-misy eny fotony satria ianareo avy eo amin'ny faritra atsimo andrefana voakasika ve sa tsy ny faritra rovana ny ao ranobe ho potika sa tsy ny tontolo iainana azavao amin'ny vahoaka satria fitrandrana izy ty lina te afantatra an'izany na ny mponina atsimo andrefana na ny mpiaino antsika manirana ny nosy colonel Fanapera eo anatrehan'izay aya amin'ny resaka fahasimbany ny tontolo iainan'izay. Mikasika n'ity era protégé ty voalazan'ny sasany eo de hoe tsy mikasika ny era protégé le fitrandraha eo. Oh là là, mikasika io lahy satria fa ao agnatiny toerana misy any ranobe io ao le era protégé ao le hitrandrahanao azy. Karaha ohatra ho aho zay volaniko tam'izay iha agnaty lakoronao ao ka misy olo zany tsy agnaty lakoro fa magnary raha maloto eo amin'ny sisin'ny lakoronao ao, magnary raha maloto ao na manao maloto ao de ivole hoe atavonareo koa malotonareo fa io tsy agnatin'ny lakoroko toy ka atavonareo renao ny fofon'iombra io a 100 metra renao ka na hanao kory tsika fa iaro ny base tuliara zao io misy fiantraikana d'autant plus le produit azo bakeo ane tsy raha hoe andesinao amin'ny avion fa andesinao amin'ny lalany era protégé iny. Araka zany fa nio-kevitra zay colonel tsy mankasitraka ianareo nitoizany ty fitrandrany ty andany anefa ny fanjakana efa nanome lalana ny orinasa ihany koa miroso amin'ny fiantsona piasa sy fampidirana ireo fitaovam-pitrandrana maro samihafa aiza ho aiza zany lay fanoherana entinareo sa fanoherana mpitolo fotsiny ihany ao anatin'izay. Ka izay moako hoe le aiza le fanoheranareo base toliara sarotsy ny volanako am'izay aminao fa ny zava-misy avao de zao ao rozy mipetraky fe ao koa zahay tsy manaiky na ino hataondrozy nga rozy ro mamboatsy fa tsy azo andehana inaniky zao ignasanao zany eroya andaboy io mbola tsy azo atao zao hoe tsy azo andehana mandraky zay mety tsy azo androany avao volagniny base toliara lafa olo hoe zany nizara drala rey ile drala eo izy narazareo fa mbo hoavy koa nanay tsy hanaiky anio ary halionao ane l'exemple nataoko antony nampisy am'le conseil des ministres taloha egny anao fa nipetraky tao iano toliara samby fa nahavita trano nahavita ino fe nipotehiny olo tao asa azo hoe litako lazay zay ka nahataonao mandeha eo nahataonao manao kory io potehinay koa hamaray ampakamaray mbola tsy vita eo mbola tsy vita am'izay tsika zahay zany sarotry manomitenan'izay hoe atoato zahay hanao fihetsiky zao sahala am'izao izay fa ny raha ambarako anao avao de zao hoe tsy ekenay base toliara izay fa zahay tsy hanao an'izao hoe atoato zay hanao an'izao atoato zay hanao an'izao ka zao koe tsy olo fagnana ny raha hataon'igny ro ambaran'olombetomberoa nanay tsy ataon'izay fa ataonay ampoa fa amin'ny fotoa ilagna azy ampokinay igny. Mazava zay fa nio-kevitra izay fa ho raisitsika ny antso ataribian'ny mpiaino rehefa avy eo arovakena ihany koa ny SMS araky nefa natsidiko teo fa hitodika vetivety ato amin'ny vahintsika manaraka aloha isika docteur Tsienjany ankasitrana ny fahatongavanao ato anatin'ny fandarana dia ahoanany fandehany amin'ny mampitsabo anao ny fantoka kokoa amin'ny resaka fahasalamanatsika ny resaka fitrandrana mifamatipatotra eo ny resaka hoe radioactivité ny fiatraikany amin'ny resaka rivotra ny tontolo iainana amin'ny akapobeny manahoana sy manahoana no mahakasika an'izay docteur Tsienjany. Misaotranao be manao resaky manahaka an'izay fa io tsy andany eo ny fisiany io raha eo ary reo namako aza ingénieur na docteur manahaka ahy koa mahalala ny fisiany io fa randy zao manao hoe tsy mahay an'io fa io radioactivité anagnandra eo la misy tokoa ary matanjaky io maro aza ny simbasimbandraha eo da manahaka fort dauphin ao QMM zay ny voandreo ataosika exemple kely io
mampalahelo gn'olo fort dauphin analiky zao tsika miteny zao mitaray olo reo taty aminay hoe zao le gny vokatsy gny raha nahazo anay vokatsy io kiememy io ka noho izany le vonjen'olo le zahay fa maty nareo ro tamaninay farany tsisy mpidary zahay ao efa nitory zahay hatragna ambony agny aby fe aha ka fa mihamaro zahay vo ao fa mihamaro zahay trasarety io ao ary tsy hainay hoe ino re tika narety toy io tsy afaky regny hatramizao ary mitombo avao zahay voandreheo tsika miteny zao ka nareo mpitsabo lahe mba vonjeo le namanareo reo na teneny hoe ny autorité locale na misy aminareo atoy ohatsy mba hagnampy anay le amy raha mahavoanay aty a fort dauphin zao ka nareo mpitsabo namako nareo mba olombelo manahaky antsika avao ka mangoakain'olo fa tsika dokotera moa olo mamonjy olo marary mitsangana le tsika asehoy gny fahaizatsika tsirairay vonjeo tsika longotsika reo io fa maro voa ao fort dauphin ka raha voainareo amizay koa gnaty toliano base toliara tela vo maika hitombo zany gn'olo ho azon'io arety io ao gny cancer regny any gn'olo koa boankiboagna avao fa clé maina fa managny takaitany ka izay raha zay harova malaky io iantsoko namako ro mpitsabo mifamonjy atsika fa io nahatonga atsika nanao fianianan'io hamonjy gn'olo marary fa iverenako kely ny antony tonga ny fiatony fitrandrana ataona vitsivitsy maromaro lasa izay inona marina moa ny zava-nisy ararotana ny fahatongavanareo eto inona ny zava-niseho na tonga nireny nisy fahagagana vesa nisy fahatongavan-tsaina sa ilay etsy-bahoaka ilay etsika fanoherana no ny amafy docteur tianjany lafa ny mafimafy grève io teto ny fanoherana ny base io nanao sur table avao reo Antananarivo agny le ministre reo ka ny hamafy rahegny farany tamizay ny ministre responsable ny raheo nandehana agnaty atoliara nijery raheo sur table tany pratique vo nijerevy nalegny tao zay vo nahitako an'le ray aman-dreny nitomagny zao nitomagny nalahelo an'le ala nitomagny nahita an'le biby mietsiketsika ao nitomagny nahita an'le za maro samy karazany ao zay tsy nagnany zao tontolo zao kay mo ko io raha toy vody ato tena tsara tarehy mihitsy ngotsay ko ifa handeha holiagna ao ka leo reo hajano avao gny faragnany hoe fa tsy poany toy lay ray aman-dreny lo de tsara igny igny mba ray aman-dreny nidina ty antany nidina ty atoliara nijery sur table andrahana io ao la nitomagny tamizay mahatsiarova anao rangahy fa tsy adognonay gny raha nivitanao fa grâce aminao nahatonga raheo ni suspendu gaga raha tafara ato fa nisy namoko olo raheo ary gaga ao fa ataondreo hay aby toliana zao ia nefa mino fa tsy niavy agny reo fa raha olombelo manahaky antsika avao lay ka niavy agny hoe nda i zao ko nanao zao hoe hajano day raha toy fe tsy hitandreo raheo fa taratasy avao na tantara avao no hitandreo matory aman-dreny ndraiky taloha hoe nitomagny tao misy anton'io tsy foe raheo iao nda ny mahita biby reo avao tsy foenao biby mihetsiketsiky ao reo hazo samby hafa ao reo sady gn'olo agny tradi thérapie zao misy gnao gn'olo agny ambany vohitsy agny hatramizao na zahay mpitsabo gnaty andreny vohitsy matetiky lafa atao manao hateraha regny maro miteraky telo avao efatsy avao zany sasany tsy maintsy mandalo fandidiana zao gn'agny ambany volo la mahamasaky miteraky folo mahery gn'anany tsy misy opération na raiky ino mahatonga an'io hazo agnalegny reo ngahy masy angatrana ny fanazavanareo mirala docteur Tianjany sy colonel tao anatin'izay fa vahiny fahatelo sady farany amin'ity anio ity ny sénateur Georges sénateur teo aloha raha ny marimarina kokoa ianao ihany koa isan'ny tsy mankasitraka nyity fitrandrana ataon'ny orinasa basy toliarany amin'ny faritra atsimo Rehefa na ity inona ny tena anton'izay satria raha ny serasera mandeha am'izao fotoana zao de tombontsoa maro no azon'ny Madagascar ho azon'ny mponany atsimo Rehefa na eo ny resaka fampanananasa fa eo ihany koa ny fotodrafitrasa zay avy hatrany no fanontaniako ho anao sénateur Georges sotranao ary miaraba ny vahoaka koa satria tsy de mpiakatra aina manjery loatra aho fa ity ndray mitoraka aty angamba no voalohany ary isaoranareo ato ny fampiresaka aminay
mikasika nyity projet base tulaire ty izao aloha ny zavatra misy tokony hisy transparence satria mora ny teny hoe hisy fiantaikiny tsara amin'ny lafiny économique na lafiny sociale fa ino le fiantaikiny tsara amin'ny lafiny sociale sy économique izay no itenenako hoe isiona transparence tamin'ny zahay nanao intervention taloha niaraka amin'ny colonel Fanampera de fa niantso hoe manino moa tsika raha mifampiresaky mba hafantarana tsara hoe ino ny lafiny tsara de ino ny lafiny ratsy ino no afaka iafiana raha tena misy lafiny tsara satria betsaka le zavatra eno hoe isy création d'emploi emploi direct emploi indirect fa ngamoa tsy misy effacement na emploi koa misy asany io ho foany no ny fisian'io projet io handeha iza zao leo mpamboly ireo surtout amin'ty parti masikoro ty na ny vezo tsy mandeha andiaky koa aza mamboly ho iza reo mpiompy reo handeha iza ho foany sa hiroborobo ny fiompina sa tena hiala tanteraky ireo mpiandriaky ireo satria raha ny fahalalako azy sarotry any no hivezivezy eo ny eto amitsika moa zao rehefa miresaka ny la batterie raha ihany ny lapasy eo ny hiboahana any velany en haute mer raha ihany eo lapasy eo eo amin'ny batterie eo firy anefa ny sambo hivezivezy eo hakany le produit raha ohatra ka sanatrian'izany hisy io projet io mety hisy fihenany daholo reo asa efa misy reo ireo vezo mpanjono reo any tsy mitady asa aminiza fa iny ranomasiny iny no efa asany ka ahenanao zany le asany izay zany le fipetraky ny tadiavanay hoe andao hifampiresaky ho asantsika ihany koa amin'ny fotoana mahamety azy moa ny eo anivon'ny orinasa base toliara sy ny ministera tompona andraikitra mahakasika ity raharaham-pitrandrana ity fa ianareo aloha zao no eto izay avy amin'ny ina moa zany ataoko hoe tsy mankasitraka ianao sénateur isany manaraka akaiky an'ity raharaha ity manao ahoana ny toerana izay voakasika aizaka atraiza siza marina atraiza satraiza marina le toerana voakasika afatsika mijeriny amin'ny hoe manao ahoana no mety ho fiatraika ny tsara na ratsy ara-sosialy sy ara-toekarena première phase nio ny fahalalana azy de 3000 hectares amin'ny faritry ranobe de manomboky Abelalanda hatrany Ankilimaliniky na Antsanisiha mihoatra ny Antsanisiha aza io 3000 hectares io izay ny phase 1 zay izy phase voalohany ny vakiko koa misy phase faharoa ny any faritry ny Antany Mieva misy 12000 hectares ny any faritry Morombe misy 22000 hectares zany hoe ny total nio zany 37000 hectares rehefa ho hadiny io zavatra io amin'ty première phase ty ohatry ohadina tsy fantatro izy io na 40 na 50 fa misy miteny 50 misy miteny 40 misy miteny 60 satria zaho personnellement mbola tsy nahita an'le cahier de charge efa nitady zahay amin'ny fikambanandrazana amin'le fokofito fa tsy nahazo hatramin'izao ka raha ohadina 60 mètres le izy ny rano sotroin'iny littoraly iny rehefa miresaka littoraly aho tsy hoe faritry ranomasina iny avao fa na ty anteta ty hoy tsika toy Antanety misy an'le Masikoro ny rano sotroin'iny de any amin'ny 7 mètres ka hatra amin'ny 10 mètres misy napy ao rehefa anamo anao no ihady an'le 60 mètres normalement tsisy rano ho tonga any fa mily amin'ty 60 mètres ty na 50 mètres io iny napy iny tsy hinondrano zany ireo olo reo tsy ahazo rano fisotro
tsy ahazo rano hisasana hivelomany zany ray zay horava zany le chaîne d'hôtellerie manerany ty faritry ty manomboky Belalanda ka hatrany Morombe satria tsy misy touriste hijery zone minière zany satria tsy matériel kely no hafarindry zareo fa matériel lehibe ka tsy misy touriste zany fa foane doly ny hôtellerie mampiasa olona firy reo hôtellerie reo amizao fotoana zao ho foana koa le fambolena hoy zaho teo foana koa le fiompina de firy ary ny aporony ty fa misy mitovy aminy any Fort Dauphin fa firy ny olo ny emploi ao izay le transparence zay no tsy misy eto amintsika eto mangarara isan'ny naverimberina teo fa raha nita amin'ny tambazotra tserasera sy amin'ny ainao manjery de voizana fa amina tapitrisa dolara no tombotsoa azo amin'ity fitrandrana ity ny fanontaniako anatrehan'izay hoe ohatry ny ahoana no mety tombotsoa ohatry ny ahoana no mety zavatra isy eny fotony andriamatolo olo ny eo anatrehan'izay hoe fivizana ny amin'ny tombotsoa sy ny vokatsoa ho azo amin'ny fitrandrana zay ny teny ny président Rajoelina teo fa 180 millions de dollars fa 180 milliards 180 millions de dollars no azony ary exceptionnel tamity base tuliara ty tsy mitovy amin'ny any QMM ho izy tsy mitovy ny any amin'ny Ambatovy tsy le 180 millions de dollars no jerena fa par rapport amin'inona moa no mahalehibe any le 180 millions de dollars moa ve izy mahazo 500 millions de dollars de manome antsika 180 millions de dollars sa mahazo 3 milliards de dollars izy de manome antsika 180 millions de dollars moa ve hitatsika ao le lafiny hoe fiaraha-miasa gagnant na win-win amin'io fipetrahany base io anjaran'ireo technicien reo no mba mifanazava ary ny resaka mazava koa am'le mpitondra fanjakana ahafantarana azy fa tsy hoe raha mahazo 1 milliard aho ka manome 2 millions anao de faly anao misy zavatra tsy miady zany fa tsy zaho no mahazo 1 milliard de 2 millions no meako anao de mifaly anao fa nahazo 2 millions fa raha mba 100 millions no meako anao fa nahazo 1 milliard aho hoe mba misy koa ny dépensen'le société normal zany fa tsy mahazo milliard i maromaro ka manome 180 millions anao mba tsy izy zany raha izay le resahako teo hoe le fananana asa ireo asa teneninareo reo misy efa société mitovitovy aminao na tsy mitovy loatra ao Fort Dauphin ao izay ve ny zavatra miseho ao sa main d'œuvre satria hiasa lalana izy hiasa trano izy dans un premier temps hiasa tsy fantatro na jeté io na poro hasany io hampidinana an'le produit ka mandritrany firy taona io 1000 na 5000 resahanareo ary hamonoanareo ny asany sasany io izay zany ny zavatra misy ka eto zahay de mbola mitaky amin'ny fanjakana ataotsika mazava avorio dolo ny rehetra samby miresaka ary mitondra ny fanazavany de hazavaonareo mivahoaky ny anay zany mba miangavy andry zareo hamoha ny fanalana hevitry ny vahoaky rehetra de miady hevitra ao fa aza tao antery maiky hotran'izao fa tsy resabola akory ty zavatry ty ka hirosoatsika amin'ny tombotsoan'olo
Angastrano ianareo telo rahala mianaka ny vahiny tato anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany resadresaka mahakasika izay zava-misy any amin'ny faritra atsimo andrefana izay sokafantsika amin'izay angamba ny antso antarby sy ny SMS na manoloana an'izay resaka fitrandrana izay na ity kisambosambotra ity sy ny maro samihafa nazanaja manana ny ao ambara ihany koa zokobe marjana. Ny antso afahantsika miantsehatra izay efa naverimberina hatrany ny 032 888 20 zay no afahantsika miantsehatra 032 888 20 efa betsaka tsika niditra mivantana teo matamin'izy izay lehilahy natsindrina re tompoko afaka miveriny ianao ao anatin'izay sehatra izay fa io mihitsy ny aran'izy io miarabanao miverina kely fa tapaka misy teo eny tompoko mialatsiny izy zany zareo ny teny hoe reny 44 oa masahotiny ana loatra izy lala-pirenena fivezivezeo reny 44 zany tsirana vodiala fa nareserasera madaza manday misy tonga de atisitry misy resaka tsy miseoko mantsy any amin'jareo any ahelinjareo any reny 44 zany mende eo Zatia Moramanga jusqu'à mahazo niny ambatona zaka iny vohitreva miodina iny parafara-vola point de départ vodiala ahoana moa lazanareo hoe eran'ny vodiala ihany ny point reny 44 ny reny 44 mamakivaky ny tanàna ambatona zaka devant branche Sanjagova devant ny district devant ny hôtel de ville devant ny sisko ambatona zaka voakivaky iny zao dro-panjakana rehetrarehetra vakivaky ny lalana io nefa io tsisy raha manjavy le lalana ianareo izy miteny maka miteny anary ozy izy misy madama ozy izy mitsaontsana fa hoe tsy vita ny reny 44 district ny Moramanga ny sitraka ny reny 44 raha fa tsy ny district ny ambatona zaka teny ana de teny eoko zay tsy ohatry ny fananaovanareo resaka ambolona tabatra sy manelitra hoe atao an'izao hoe avy koa izy niteny tamin'ny fasefasy hoe tsy zany ozy izy mitondra camion fa ny chauffeur marina ny tenao président tsy anao no mitondra camion tsy anao no mitondra taxi bus fa zay mandeha mividy gasoil mividy essence de fa misy volana mandeha ao fa ny problème ny tsy anamboarana reny lalana de tsy kriston tsy mampandeha ny lalana io satria tsy avoakanao le vola zay mipotika an'le lalana ka mangoisy izy anao hoe mihoatry ny vesatry ny tonne entin'ny camion ny entin'le chauffeur reo ka amboasaka le lalana le lalana nefa tsy vitatry zay mihitsy atramin'ny dirano tira hatramin'ny teteza mihitsy jusque ty androany tsy nataonao le lalana fa autoroute sur route de soleil mamay anao io koa le ilainany septembre visy mikasika an'le lalana hoe avoe le grand dossier zay ny ilainanao ny septembre visy zay fa tsy hoe avec carte d'accord zany de be de be ny business ho azy koa de afaka mivezivezany ivelana satria lehibe any androm-panjakana de zay ny ilainao miady ho any ny vahoaka sy teny ny ilainanao misy ao amin'ny assemblée zay maseptembre visy anao fa tsy manabe seza fotsiny todika koa za ato amin'ny ministère ny asa vavety io ve le lalana terressement ve io lalana ataonare Lilahimena io ve fotamena be izy am'izao azeko ihany ty teniko teo hoe raha i fiara fentinao mandehandeha mety anaovana motara iny ve ny ampidirina amin'ny lalana Lilahimena io de mba tianao satria ny anay zany tsisy dikan'le fiaranay tsy nividina amina million le fiaranay de tsisy nodikany am'le lalana fa satria ataonao terrassement ohatrany de fotamena rehefa maina ny andro de poussière tsy poussière rehefa avy norana mijaly be manao ino moa zany hoe mifampitasitasi te ohatry ny reny tomobile maty reny zay menakavy mandeha amin'ny lalana iny de zany ve de mba mety fa zao zany hoe tena tsisy zavatra mandeha tsony kapoka mivary re te mbatondra zaka ro anjatsirivo nefa ty nisopotry mivary de ahoana mo fomba hampandeha zany ry mazotrona fa za de mbola miteny foana hoe hoavy rena reserasera madame ny vavy safitry de hoe misy vary amin'ny taonina ty ambatondra zaka satria na rehefa zaka manimanitainy de fakahita etsika fa zany aty tapaka moa zay antso avy any aloatra mangoro izay isan'ny vaovao andrasana ihany koa ny mahakasika ny any inoty izy teo ny kanja Barea any amin'ny hoe azo ny fankatoavana sa tsy manao soana mahakasika an'izay raisitsika aloha ny antso efa tafiditra teona ny fandehana manatra tompoko miaraba tompoko maninona moa fa mihitsy raha angahateny tena adala ialako tsiny amin'ilay fomba fiteniko mihitsy satria izao le mpanao politika eto amin'ny firenenany efa io ny orinasa ivelomany
fa le Adala mitaraina san'andro ty amin'ny radio io mihitsiny no mampiadana andreo. Inona zany no tokony ataoko? Hidina an-dalambe vonono. Andeha tatatata irery ohatrany nazo madama teo iny karoana ty amin'ny lavatraniko. Inona zany no tokony ataoko? Mazava. Izao tontolo izao dia mahatsapa hoe matoa ny Malagasy, ny vahoaka Malagasy ny tsy mihetsika. Tapaka ilay antso 032 88 no ahafahantsika miditra mivantana tao anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany amin'ity zoma ity. Raisitsika ny antso efa tafiditra. Miarahaba tompoko. Ya, misatabetsaka miarahaba anareo amin'ny plateau ny Kolo FM. Miarahaba anao. Dawary. Ya, tompoko mba haneho hevitra mikasika an'ilay hoe base toliara. Hevitra moa zany ny nafa samy manana ny fanehoan-kevitra. Ngazany tiako tongavana amin'ilay base toliara satria voakasika an'io base toliara io ny commune Belalanda sy ny fatriny Masikoro iny zany. Sady teo zareo vahoaka ny Atimondrefana fa fitondrany Andry Rajoelina ka mandalo ihany eny ty republikany Andry Rajoelina ty. Fa io ala tika sy lolo tika io navelan'ny Razambe tika io efa ela no nisy teo raha fitondrany Philbert Tsamy fa teo. Kanefa dia io ve zany ho trongisinao amin'ny fitiava-tegnanao amin'ny resaka fasy mainty sy ny fitrandrahana harena kibo amin'ny tany. Iene ka laha vity ny drala baka amin'ny base toliara io ka andafy agny ny misy azy fa tsy mijanona Madagascar eto hoe a Dubai zao agny reo mipetraky, a Paris agny zao reo mipetraky. Akory ianao mpamboly Masikoro, mpamboly Ethiopie Beng no mpamboly Bele sy ny mpamboly Hanikotra igny zay hanao akory gnafarany taranakinao ka mba mitongava saigna nareo atsika vahoaka Malagasy indrindra moa fa ny ao Atimondrefana maro no seho voka-dratsy no base toliara eo zany. Anao hevitra ihany koa zany mikasika ny kianjan'ny Barea mba nijery tambazotra serasera Facebook zany dia amin'ny totaly mividy ny vola lany tamin'ny kianjan'ny Barea sy kianjany Afrika tsy tadidiko hoe ahitako tena tara lavitra be le any ivelany any Afrika any paraboran'le kianjan'ny Barea. Ka io raha fakatoavana zao aloha fa tsy makatoa tsy makatoa laha manahaka agnamiko ny kafy tsy manaraka ny tenitra izy. Tsotra tompoko. Angasitrana ny faneho-kevitra tao anatin'izay voafintanao tsara mihitsy tao anatina 2 minitra izay faneho-kevitra izay resaka lafin-javatra roa samihafa ianao amin'izay fotoana mba afaka miditra maromaro ny mpiaino antsika dia ahoana ny fandehany. Ya, hoeto ny faneho-kevitra ao dia somary ena ny onjam-pena. Miarahaba bebe, tonga soa. Ya, bebe parce que maduka ya. Hoeto ny faneho-kevitra ao? Ya, hitanao social-mbahoaka resaka io vary io. Hoe miteny fa misy maro mamoaka ny vary. Somary ratsiratsy ny fifandraisantsika zany. Somary ratsiratsy ny fifandraisana raha afaka maka toerana mazavazava kokoa ahafahana hoe miaino tsara ny faneho-kevitritsika aorian'izay. Maka toerana tsaratsara isika rehefa miantso jereo tsara ny barany réseau. Ndao anaraka faingo vetivety ary. Siratolo-janary no mikiraka ny lafiny teknika onasaina no miaraka aminareo anatan'ny fandarana amin'ity anio ity 032 88 no ahafahantsika miditra mivantana ato anatin'ny fandarana. Rehefa misy ny antso vonona raisitsika avy hatrany. Ndao ary. Dia ahoana ny fandehany? Somary miteny mafimafy kely. Ya, miarabanao hoeto ary ny faneho-kevitra. Amin'inona io? Voalohany avy any aoriana sika, voalohany avy any aoriana. Raha tsisy rafitra mivamisy eto Madagasikara zany dia zay vao manasena raha manapakatira be ny miantanareo. Ya. Angasitrana ny any amin'ny faritra Vakinankaratra tao anatin'izay faneho-kevitra izay. Io lay raisiko kely ny faneho-kevitry ny namana avy any Antsirabe iny. Io lay
zavatra misy amindreo fotoana maro ny resy lahatra ny amin'izay hoe mila fanovana rafitra mainga avy ny fotony mihitsy izy ty zavatra ty vao mety fa tsy teny midina mirahira fitsinjaram-pahefana nefa ny mifanohitra amin'izay no zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena mila an'izay hoe fondation izay isika fa iza no hitarika an'izay iza no nao an'izay any no fanontaniana mipetraka ary rahoviana dia hoana no fandehana eny tompoka oeto ny faneho-kevitra ato anatin'ny fandarana dia hoana ny fandehana ianao faly miarabanareo amin'ny plateau aloha miarabanao eny koa eto tahiry zava titulaire aleo hevitra mikasiky le base iny zaho ndao ary zay zany voalohany makasitraka be zany raha manjeny farampera sy manjeny scientifique reo tena misasandroso zany tena miaro ny vahoaka titulaire zany fa zaho koa zany tosy manaitsika koa zany zao eto zahay manana député roa titulaire député roa be zao gaga zahay hoe aia raha député nareo tsy mita mihitsy miteny zay zany mahitahita koa député reo manao ino tsy mivola tsy miteny aty mikasiky raha hamono vahoaka io zany hoe député roa be zao ray mpanohitsy ny fanjakana ray pour fanjakana eto zany zahay tsy miteny sasy hoe pour reo na manohitsy fa magagaray avao zany hoe io hamono toliara io rozy roa reo anaty toliara de gagagaga zany zahay manao ino loao tsy miteny hatreto hoe mahazo toliara fa raha atao toy sa maharatsy zaho koa zany gaga koa raha mandeha zokobesiteny tsy miteny hatreto mba mikady zany zao hoe zokobesiteny mba miteny satria izy contre zany au moins mba miteny izy manahaka an'ireo manjeny fanampera zany zay fanekevitra baka tiara ty satsanareo amin'ny plateau angastrana ny faneho-kevitra tao anatin'izay isany andrasana mihitsy zany filoha fafito anivon'ny antenimera pirenena zany na eo zay raharaha ny atsimo andrefan'izay fa na ity toedra raha-pirenena ity aza aiza ho aiza lay filoha fafito ao anatin'izay rehetrarehetra zay raisitsika ny antso efa tafiditra miaraba tompoko teo anany fandehany dao ary avatia tsosoro be any saika mba hitaraina kely raha nga le lalana ty amin'ny rentora raha nga tena tsy mba misy mijery mihitsy nefa fandripahalemana efa raha malala amin'ny resaka kidina tin'io lalana mbola tsisy mijery fotodrafitrasa tsisy mihitsy aty aminay mampalahelo le toetsainy efa mazotoa hoe gastrana ny faneho-kevitra avy any Anjorobe ao anatin'izay ratsy ny lalana eo moa tsy any aminareo any Anjorobe any vao eo ry madame Giselle avy any mba tondra zaka any no kaikaika sy mitaraina momba izay dia ahoana ny fandehany miaraba tompoka Frederica vity tamatana avy any eny ary tompoka ndao ary entsana vity zany de tanora ma tiana asa falemana tsy azo ambara fa tegna mikorontana be de jusqu'à zany de hoe fio nandalambe ihany no mety fa zaka zao rijaly be zao fa hatramin'izay mbola tsy ary misy mpitondra mitarika ty Madagascar lara vola sy tamin'ny andro ningy ahy ka zay mahatonga nay amlaza mikolo fe masao de reningy ahy ty teny zao de mba ahafahany mihevitra tegna fa rehefa sivilany de rezy midemissiona fa tsy zaka loatra de misaotra tompoko angastrana ny faneho-kevitry ny mpiaino antsika avy any amin'ny faritra Tananan'ny vakina vetivety aloha ny SMS voara eto ampela tanana amin'izao ora izao salama Cool FM tsy misy zavatra tokony andrasana tsony zao fa mila mandray andraikitra midina andalambe avy aty mahajanga zavatra tsara de misy mijery mo Rajoelina mba diso tafa ohatra ny fijaliana mahazo ny vahoaka Malagasy tena magaga mihitsy ny fitsabony eto toliara fa to ahalan'ny fanafodiny zareo amin'ny farmasia ny tanjon'ny mpitsabo fa tsy ny ahasalama raisitsika ny antso vetivety aloha dia toizany ihany ny SMS miaraba tompoko dia ahoana ny fandehana fa tapako manko fandraisantsika ty fa nivoaka ivelany mihitsy za io zay izy mazava tsara ndao ary bebe ia ny bogosy ny teny takeny namako izy ia efa bogosy fa matavy ety ia ndao ary ny faneho-kevitra bebe itanoma
Annety le fovita karaha ny anazy zany za fa antitra anary tanora ny tsinjovony be ihany taminazy io fa ny nety e fovita ny Tombotsoam-Bahoaka io raha tsy mihidy tsy milamina antsika na hiditra andanambe na ino antsika tsy afioty basy maro ankila iodina tsy no basy ankila akory atao raha karahan'izany zay te efa nagnano tamin'ny stadium iny nambresako à gauche à droite misy famala ny gendarme reny itsy zazao bebe bazary manolo-tena ka tsitoko ny vary atao hidina zany tsitoko hidina de mbola izy toromasiny jamba zay nanta misakabesaka ny eno voloma madame Gisele Angasitrana ny faneho-kevitra fetin'ny mpifankatia moa androany hita sy tsapany fifankatiavana eo amin'ny mpanaraka ny onjam-peon'ny Kolo FM manatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany raha isitsika hatrany ny antso anao ny sehatra ry miaraba tompoko tompoko mba te resaka kely arangamba télébasculaire mba tiako resahana dao ary za zany taloha niasa taminao fa retraité moa za fa lehibe azo niasa tao amin'ny forêt de Mickey zay tamin'izany miaraka tamin'ny anglisy nanao étude géophysique de fa tamin'izany efa tsy nazoto ny anglisy ny anao rehefa manao étude géophysique matsy amin'ny recherche pétrolière de manao layon zany hoe manao lalana maheno ianao ya toy izy ny faneho-kevitra ao manao lalana zany mamaky ami'io forêt de Mickey io de tamin'izany fotoana zany anglisy nefa tsy d'accord hoe ino ty aza hoe amotika lahan'io forêt de Mickey io amin'izao fotoana zao nefany da mampalahelo mahazo an'le fomponinao am'eo satria tiba basculaire tikatra le minito ambany eo no tianao alaina nefa io tena teneniko anao fa tamin'izany le Mickey moa mikarazan'olona mipetraka amin'io forêt io ireo Mickey reo zany le tatehako sy ohatran'izany no fivelomany tao mamao fambolena katsaka kely kely zany anaty alany de fiverina tany nanao tourisme ndray taty aoriana mbola nitsofoka tao anatin'ny forêt de Mickey io tamin'izany misy mopera suisse zay nitaizany tanora zaza tao amin'ny faritra io de fa am'izao fotoan'izao moa fa tsotsony mopera fa nanangana sekoly izy de nampianatra ny zana-bahoaka de nandroso be toerany iny tsisy manapatapaky zany mihitsy ny azo am'izao maheno an'le izy hoe tanao dalany io de zay nitsoko hoe tsy rariny kisa raha io toerany io nandeha hopitehana satria velomany masokoro nge io reo le olona mipetraka anatin'io le Mickey reo io fivelomany ka raha ohatra hoe hopitehana izy akanan'io enanao étude géophysique atao zany tamin'izany fotoana zany de fa nahitany hoe tsy pétrole misy ao helminity de natsanina le izy ka zay mampalahelo hoe zay zany natovany antso hoe mahero an'le ina de ohatrany tsy de zaka ihany le fanapitehana an'le firenena ngamba siva de misotra indrindra ia ianao no ankasitrana ao anatin'izay faneho-kevitra izay ny Mickey moa zay ponina nalanga no azo ilazantsika azy mivelona sy miaina ao anatin'izay natiora izay nisy fotoana ihany koa ny tena nandeha nanao ino ty fandarana alali no magasinina ny Kolo TV ty nandeha ny aina nidina tamin'izany toerana izany fa le mbola le mampiasa an'ilay tsy mila an'ilay namoa ny ilazana andreny le briquet sy afikasika tony fa le akasikasiko iny ny vato iny sa hazo iny sa inona sahala amin'izany le tena mbola fiainana nala ilay mitazona ny fiziny tsara mihitsy zany Mickey izany miaraba tompoko de ahoana ny fandehana zao rangahy maheno an'le mahakasika an'le basculaire de mba misy eritreritra kelikely sao de mba hoe mba azo tipitipy an'izay olona mipetraka any any ndao ary fa zao moatsy zao efa nandalovako le Tencemena fa zay nandalo tany amin'ny Tencemena zao de aveo niasa tao Ambatovy fa zay tany andalovan'le orinasa aloha tonga de gogoka mihitsy nefa tsy hita akory zay sosialy ataony amin'le vahoaka fa zao miteny aminao zao de tena mbola miasa tao Ambatovy mihitsy efa 1 taona ny asako tato fa tsy hitako zay sosialy mbahoaka ataony amin'le manodidina fa
anjaran'le vahoaka zany hoe ampiditra an'le base filiara na tsy ampiditra fa zay aloha ny toe-daraha ato anatiny ato. Ia, maheno tsara mihitsy. De ohatrohatran'izay le izy fa io fika fotsiny io hoe misy ohatran'izao omenan'le vahoaka sy ny tariny tsy hitako akory le omenan'le vahoaka eto Moramanga sy ny tariny na le manodidina an'le fitrandrana azy fa le tany fotsiny simba eto de ohatrohatran'izay le izy fa misaotra betsaka. Ia, ankasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izany rehetra izany isaorana sika avy amina ankolafikery samihafa no manaraka ny fandaharana iantsika teo ny teknisiana amin'ny géofizika zany ny mpisehatra mpiasa eo anivona orinasa mpitrandrahana ny vahoaka malagasy amin'ny sehatra maro samihafa mandray anjara ato anatin'ny fandaharana isaorana isika mizara izay fahaiza manao sy fahafantarana izay mba tsy ho tompotra ny mihony ny vahoaka malagasy afantatra ny toe-java-misy marina eto amin'ny firenena satria any amin'ny faritra atsimo andrefana zany fa mahakasika any Madagascar ray manontolo satria matany iarahamanana ty Madagascar iarahamanana ty vahoaka malagasy no monina sy mipetraka any amin'izany faritra atsimo andrefana izany. Vakina ny SMS zay voaray miaraba ny fandarana dia ahoana ny fandehany ndao atao ady gasy izy ty fa ny mpitandro filaminana manana basy imanakarany ka tsy nisy fiadina nefa natohitra ny mpanjana tany ady gasy no nampiasainy hoy ny mpiaino atsika eto sambava koa zao de midina eraky ny elakelan-trano ireo emo mijery sao misy mivorono nefa raha vao mahita fahoriana ka maro ny olona de tsy hainy tatitra taony ireo. Ia, mandeha zany ny raha matahora maro samihafa any amin'ny faritra sava iny amin'izao fotoana izao tsy azo atao zany vorovoro fa ahoana nga misy Covid-19 ka hoe be da mitangorona mihoatra ny 20 zay le tao tanàna fa vazivazy zany vakina ihany ny SMS aloha salamakolo bobo avy aty Toliara izay vahoaka amin'ny fokotany anketrake sy Ambohitsabo ary Tsongobory Belalanda Sakabera tsy manaiky any baza Toliara o tonga ny zairo. Salama dafy fa ahoana ny onjam-peno kola fe maty mahajanga no miraikidraikitra be raha vao mandeha ny fandarana dia ahoana ny fandehany efa mijery efa misy ny faritra efa mahazo tsara aloha amin'izao fotoana izao taorianan'ireny fitarainantsika mpiaino sy mpanaraka ny fandaran'ireny fa manohy ny fanatsarana trany ny teknisiana maro lafy any ambadika eto an-toerana sy any amin'ny faritra ho fanatsarana an'izay fifandraisana izay. Miverina kely président mba amboary mitovy amin'ny autoroute ny route nationale ny RNS isany mba tsaratsara fa ny ankoatr'izay efa tena mampiteniny mona. Aiza ny député voafidy teto amin'ny distrikana Varadrano to tsy ahitany teny mihitsy manoloana izao jadona ataony mpitondra izao. Miaraba ny fandana dia ahoana ny fandehany izy teva tsy vitany fitaraina intsony fa mila manao action avy hatrany rehefa tsy anao ny tafika dia avelao anaovanay azy zanadambo misy zanadambo bieny koa zany tsika ndao fa fotoanan'izao ndao fa lera hoy ny mpiaino antsika 032-12-88-20 no ahafahantsika maneho hevitra sy miditra mivantana atao anatin'ny fandarana dia ahoanany fandehany manana eo amin'ny 5-10 minitra eo sisa isika ao atsika ilay miaino miantso rehefa avy eo zay teo tsy tafiditra mihitsy manana fotoana 5-10 minitra sika izao tompoko lahy sy tompoko vavy misy ny mpiaino tafiditra raisina avy hatrany. Ahoana fandeha miaraba tompoko salama iantra ihany eny tompoko ny problèmatika eto le fitondrana dia ohatra ny tombotsoa vahiny foana anjereny ny profo manko dia reny aminosy mitsio zany samborina ny olona mba miaro ny tany noho ny tombotsoa vahiny zany dia alohalohany zany ny bénéfice-ny vahiny mijerena toy izay ny tombotsoa vahoaka malagasy dia avy le vola ampidiriny aposy ny resy fa tsy ho antsika vahoaka fa reo diram-bola ary firenena reny efa
angona io fananganana entreprise dia lasa tsika vahoaka no mijaly tombontsoan'olo tokana sy tombontsoa vahiny zany tena manjaka eto amin'ity tany ity dia rehefa olona zany mba miaro ny tombontsoany manokana noho ny fananana noho ny mahajoro maso olombelona ny gasiny dia indray no vonoana enjena gazaina dia tsy hoe fitondrana manahoana zany eto amintsika dia izay no faneho-kevitra. Ankastrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay madame Anitra no niantso teo. Zay ilay toejava misy fitondrana inona zany ty hoe ny fanontaniana napetrany raha ny zava-misy amin'ity kisambotsambotra sy ny tsy fisian'ny fahalalahana maneho hevitra sy ngamba dia itsika rehetra samy malala ny amin'ny fitondrana inona ary zany. Ya, raha isitsika niantso efa tafitra dia hoana ny fandehany. Lasany namantsika raisina hatrany niantso. Atao moramora ny onjam-peo azafady. Niantso eny miaraba namana marina teknisany. Miarabanao? Ianandray izany raha tiatenenina fotsiny momba le panoa le panoana mantsy le panoana fitondran-dreta. Tiatenena le panoana fitondrana teo le tamaraina teo tena hoe reny orangady. Mety eo ray aman-dreny nareo raha reny sabidy izy efa rehetrarehetra vahoaka mapolitakrisa no sahirana. Dia omaly mantsy namanagaretako na azo ohatra amin'ny anasy eto zany tamary maro zany. Hoe nareo ve tsarakarama nareo ve tsy voanao ve sambotreo nareo diky izy hoe nareo mpitondrana panoana fitondran-dreo tandremo nareo a. Rehefa tsy tianareo mena ilonja-peo dia aza mianasy dia tandremo fotsiny fa aza mity amin'ny tena disy ny anapero ohatra hoe zay fa ray fa haneo hevitra nareo zay ane tsy tonga manao hevitra any amin'ny paperetefa tsy manao ohatra anareo e. Zay ny ohatra ny zada nampalahelo-kely ana fotsiny fa tonga saina fotsiny hoe ny vahoaka malagasy mila tonga saina amin'izao fiainana izao fa tena mafy no mafy za tena mahita amin'ny ankapobeny Tananarivo na any ambanivohitra fa tena lalana io ka io tsika menena vary lavo vary malafo vary vesika tsisy panafody resaky fomba momba fambolena indrindra ny lalana ka izy mila fatondravatena malagasy avana fa tena angambany hoe ho andreo le mpanoana fitondraneo nareo angambany anisan'ny voky za tena ataoko directement titeny hoe voky alatra satria sody nareo le mitenitesy miaro fitondrana tafa ohatr'ireo ary le anisan'le mpanao kidnapina sy mpanangalatra ny aerom-pirenena mbola tsy misy oatra amin'ity atao anatin'ny politaona hoe tsy izy apreda tena mampalahelo zay namana maro namana io fa dia makasika makateny la fahereza ya ankasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay rehetra izay fahalalahana maneho hevitra eto amintsika dia mbola ady sy tolona tantara manaraka ny arabe hoy ny fomba fiteny zay vao omaly no nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny onjam-peo isan'ny niverimberina tao izay resaka fahalalahana maneho hevitra izay satria dia tena mahazovahana raha raisitsika ny tatao anatin'ny ity taonyity fotsiny ny kisambosambotra etsero na io mpanao gazety mpikambana amina firaisamonim-pirenena hatramin'ny olom-pirenena dia niarana izay fisamborana izay avokoa ary ilay fisamborana dia tsy misy antony mazava tsy misy antony maripotitra fa dia samborina any ilay olona raha 8 ora no omen'ny no voafaritry ny lalàna mihoatra n'izay ilay fitazomana an'ireny olona ireny hitarina lava tsy fantatra inona ny antony mariky ny tany tsy tandalany zany tomboko lahy sy tomboko vavy sika manontany hoe dia inona zany dia ahoana no atao dia ahoana no fandehan'izy ity efa netiko teto fa miandry sika moa zany ny fivoaran'ny toedrara satria misy an'izay resaka hoe efa misy ny fivoriana eo amin'ireo ankolafikely samihafa misy ny fivoriana eo amin'ireo C10 fa mbola zay aloha zany no zavatra misy amin'izao fotoana izao mbola misy teo rôle eo anatrehan'izao fahorian'ny vahoaka malagasy zao mbola misy mipetraka ilay fitiavatena mbola mitoetra ilay hoe jeu aloha vao tu ao anatin'izay ka
eo tsika amin'izao fotoana izao ny aty amin'ny fanoherana io resahako zany rehetra zany dia andihizany avy amin'ny fitondrana sy ny mpiaradia aminy sy ny mpanohana azy zany rehetra zany eo anatrehan'ireny rehefa varimbarina sy tsy hita be ny any ahoany reto mpanao politika mijoro amin'ny fanoherana ireto ntima sy lay sy teny ny resantsika teo lay tiako resahany eto rehefa mbola somebiseby sy mbola mitady ny fomba rehetra any satria dia misy ny antoko politika misy ny mpanao politika azo lazaina azo ambara fa tia tanindrazana ary mikatsaka marina an'izay tombontsoan'ny vahoaka malagasy izay mikatsaka ny aminy hoe raha ialo zao fitondrano zao mba tsy tokony ho mafimafy kokoa noho izao ny fahorin'ny malagasy fa anomboka eo amin'izay rehefa misy ny atao hoe fanovana dia manomboka eo dia fanovana makany amin'ny tena tsaratsara kokoa amin'izay mila n'izay antoka izay isika ary izay ny antom-pisian'ny fandarana toy itony ino moa famerimberiko matetika na amin'io mbola ho avy ilay maraina ary rehefa tonga izay maraina izay dia eo sika ilay mila mijoro sy manaraka akaiky dia akaiky ny toejava-misy mba tsy sin'ilay hoe leo mbony anana ka tsy tia zava boribory ao anatin'izay rehefa misy tonga izay fotoana ny fanovana zay asa rapitso raha afaka pitso afaka firy-taona moa zany ny fitondrana zao efa taona eo rehefa ho avy izay fotoana ny fanovana izay dia mba ilay tena fanovana marina miroso makany amin'ny tsaratsara kokoa ary mety ilay fiainany vahoaka malagasy ny hitarafanan'izay mety zay moa dia ilay ao ambilany ilay ao ambilany ilay sakafo misakafo intelo isan'andro mianatra ny zanaka raha sanatra hitody tsy fahasalamana manana no ety manana ahafahana mitsabo tena na ihany koa maimaimpona sy takatry ny fahefa-mividin'ny vahoaka malagasy ny sehatry ny fitsaboana mandry fahalemana satria misy ny asa ny vola azo avy amin'ireny hitra sy ny aba samihafa amin'ny solika ireny dia tena miditra tokoa any amin'ny fond routier ahafahana mikojakoja ny lalana mba ho tsara ny lalana anjaka ny tieny rana ary ny tombontsoa ny vahoaka malagasy no zavatra rehetra miainga eto amin'ny firenena ny mpitondra dia mikatsaka n'izay tombontsoa ny vahoaka malagasy izay fa tsy manao didijadona tiakano tsy tiakano mipetraka ny fitsinjara-pahefana zany ny firareniona saina ry havatra ho an'izao firenena izao zay ny teny aminao ilay fomba fiteny zay zany no iraritsika amin'ity firenena ity antom-pisian'izao fandarana izao mitondra ny toejava-misy na avy aty amin'ny fanoherana zany na avy amin'ny fitondrano zany na ny lafin-javatra rehetra teo zao tsika nandray vahiny makasika ny resaka fitrandrana zany rehetra zany no hoentitsika eto anatin'ny fandarana ary ho arahantsika akaiky tsy ekena intsony ty resaka famotehana ny firenena ity fa hoentitsika eto amin'ny fandarana raha toa misy ny fanapa-kevitra mifanohitra amin'ny tombontsoam-bahoaka raha toa misy ny fanapa-kevitra tsy mikatsaka izay tombontsoam-bahoaka izay raisitsika ny antso efa tafiditra dia ahoana ny fandehana salama tompoko miaraba tompoko miaraba nonina saina da miaraba ny namanao amin'ny lafiny teknika ya miarabanao ihany koa ndao ary ny faneho-kevitra avy ty manakara ihany ny antso ndao ary ny anazy zao dia zao hoe fanoherana eto amintsika raha nga marefo marefo satria inona moa ny tenenako an'izany tena tsy matoiky ny fitondrana misy zany fa atsika vahoaka aza miandry ny fanoherana tsondra nga fa ndao tonga dia anao action avy hatrany asika vahoaka ihany lakleny zao satria efa misika ty zao ny baolina amin'izao andao aza miandry ny fanoherana zany hoe sika mitaraina foana hoe ny fanoherana eto marefo ny fanoherana sy matoiky inona ny andrasan'ny fanoherana ny fanoherana milaza ny zavatra sy mandeha fosiny anazy fa akoatr'izay ny asika ny vahoaka ny tokony fanapa-kevitra ny anazy zany dia zay ny anano averimberiko foana asika ny vahoaka ny tokony tonga da manao action avitrany fa raha ohatra hoe ihany ny fitondram-panjakana hoe ametra-pialanana hoe hiala moramora misezany ato misy zany
andao fa da hitasika neo farany io raha ohatra hoe tandeha indraikitra sika da ihany zany ana mba ilazaiko hoe manentana ny vahoaka malagasy ray manontolo andao hiesika fa efa mandoalika tia ny ranombary angasitrana ny fanekevitra aloalika ny ranombary hoe ianao fa ny sasany efa milaza mihitsy amin'ny atenda inona moa iny ry siratolo-janary atenda ny aina moa sahoana le fomba fiteny zay ao anatin'izay ihany koa amin'izao toedra raha pirenena izao tia ngamba ny antso farany raisitsika teo na ny fandehana isatro ihany namana fa matety mpiavatra amin'ny sotro ndao aryzatsisy rehefa misy moa zavatra tokony hotsingohana eny asetasesana eny a dia tsy maintsy tsingohana naika maly kely le namana zany amanakara farantseo somary ena kely ny onjapeo azafady le namana zany amanakara farantseo fantatra hoe marary le mazotsika malagasy namana ianao ny teny fa tsy mila miandry an'ireo mpanohitra ireo fa tonga dia mijoro zao nefa niteneniko anao ry namana ireo ny ampoy atsika vahoaka malagasy tsy maintsy miaraka amindreo tsika miandry ny décision andreo tsika manjary lasa biby tsy misy lohany tsika na zavatra tokony atao sika ary tsy fantatsika ilanja sora-batentsika biby nandalam-be inona zay zavatra tokony atao avy eo inona zavatra hotakitsika tsika ve afaka hoeny amin'ny lapam-panjakana hoe Mahaleo alala Rajoelina tsy afaka manao azany tsika tsy manana moyen anaovana azany mihitsy tsika fa tsy maintsy miandry an'ireo olon-dehibe eto amin'ny firenena tsika vao afaka manao an'izay faharoa manarak'izay momba ny lalana momba n'le lalana dia namana avy any Antsorobe sy madame Giselle avy any Ambatondrazaka io ane namana avy any Antsorobe zao ny teny fa hoe tsy hitan'ireo le lalana ratsy hita ny fahodiana tsy hita tsy misy rarahiko anareo vahoaka malagasy fa mitombotsoako irery ihany inona ny nanakana ny président Rajoelina nanamboatra n'ireo lalan'ireny vao namaky an'le lalana avy eo Antsorobe ho any Tamatavy lalambe mibodana manina raha namboarina aloha teo ny zavatra efa vita tsy ianao manamboatra anazy dia ianao amorona fa ianao no iza na hay amorona ianao misy ny tombontsoa anao ambadika ao andikan'izay fa amboary aloha eto Antananarivo renivohitra tapaka moa izay antso izay dia iny ihany koa no entintsika antso farany loha amin'ity anio ity amin'ny latsinainy sika miverina eto anatin'ny fandarana dia ahoana fandehany angasitrana ny fanokevitsika rehetrarehetra tao anatin'izay rehetra izay tato anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany 17 febroary moa anio ka dia mamerimerina n'izay fiarabana ho anareo ho atsika moa zany zay koa manana mpifankatiako ho atsika zay rehetra manana ny olontiana ny vady ny rehetrarehetra satria ny fitiavana ny lehibe indrindra